Mainy ary manakory aby sika finaritra aby ragnandria. Live spécial izay iresahantsika ny amin'ny raharaha nahafatesan'ny notre regretté député Jean-Jacques Rabénirina. Maninona moa manao anti-live ty satria miverina zao ny procès izay nitaraina ny fianakaviana sy ny concerné mahakasika ny circonstances de décès nahafaty azy. Misy fitoriana napetraka dia inoan zareo manokana iny fa izahay eto dia hatramin'ny voalohany ty raharaha ty dia somary perplexe ihany ary variana ihany ny fomba nahafatesan'ny tompoko lahy. Ekena fa misy ny atao hoe lozam-pifamoivoizana. Ekena fa misy ny accident, tsy izy rery no misy accident efa hatramina tany misy ny accident. Kanefa rehefa jerena ny circonstance le accident sy le zavatra niseho talohany sy ny zavatra niseho nandritrany ary ny zavatra niseho aorinany de be dia be ny fanontaniana ao anatin'ny saina. De mety itenareo manina mamofo tamandry efa aleo ny maty andevina ny maty ao aminy tsy atompoko. Eto Maha-Pasteur dia indramiko ny teny Soratra Masina nataon'Andriamanitra tamin'ny Kaina rehefa novonoiny Kaina i Abela rahalahiny tsindriko tsara dia zao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Kaina hoe inona no nataonao ry Kaina? Ny feon'ny rany rahalahinao nitaraina amiko amin'ny tany. Indrindra tapany faharoa io hoe ny feon'ny rany rahalahinao nitaraina amiko amin'ny tany. Ny raha latsaka tany tsy latsa-datsapoana fa mitaraina amin'ilay tompony izay nahary azy. Nieritreritra i Kaina fa ho vitavita fotsiny ty raharaha ty tamin'ny andron'ny izy mirahalahy. Ni vu ni connu, tsy nisy natsikaritra na inona fa crime parfait. Dia kanjo lay masobe mahita ao ambony ny teny taminy de nampatsiary azy. De ahoana moa mbola navaliny Kaina? Zanga mpiambina ny rahalahiko. Nefa izy natao iambina ny rahalahy. De manao valy teny avina hoe ina moa ny dirako am'izany. Io no indramiko mahatonga anay miteny hoe miditra am'ty zay satria nitsingerina indray zany vanim-potoana izany ka ny fanontaniana ato anatin'ny saina hatram'izay dia mbola tsy nahazo valy teny ary hatram'izao mbola tsy nahazo valy teny ary hitadiavanay valy teny eto. So mba misy afaka manome valy teny. Introduction anankiray koa zay tiako hitondrana an'ity resaka ty de zao. Izahay eto amin'ity page RGL ty de manana sacerdoce. Ny sacerdoce-nay dia ny hoe la voix des sans voix. Feon'ireo tsy mba misy mpitondra feo. Ao Madagasikara ny mpitondra ny feon'ny olona izay mijaly sy ory dia raha tsy manana olona mpanarama ianao, raha tsy manana influenceur professionnel mandray saosy, raha tsy manana mpanao gazety totofana vola, raha tsy manana réseau dia maty momokany mombanao, tsisy miresaka mombanao zany. Izahay eto dia nandray sacerdoce akoatra ny fitezam-panahy. Mety isy teny ina nidiranao am'izany pasteur? Asako zany. Akoatra ny fitezam-panahy, akoatra ny raharaham-pirenena, dia troisième mission ny page RGL, c'est d'être la voix des sans voix. Tsy vao zao tsika nanao an'izao anao zava, tadidinareo i mamantsy tesika eto, nanaovantsika ohatr'izao koa, tsy fantatro izy, tsy nitsinako izy. Fa de niresaka zahay. Sy ny sisa maro samihafa. Ka izay no introduction et pourquoi za miditra amin'ty raharaha ty. Eto am'izay ary tsika zany.
hoe maninona aho no manontany anty hoe manahoana lay raharahany tombokilahy honorable Jean-Jacques Rabendrina. Lasa ny saiko satria tamin'ny fotoana nahalasana ny tombokilahy dia nisy fanontaniana be deaibe tao aty-sain'ny fianakaviana, ary indrindrandrindra ialako tsy mety raha manolona aho ny zanany tombokilahy mihitsy nametram-panontaniana hoe gaga izy zany ny fomba fitiretena ny dadany zay maty. Un grand homme tel qu'il était et tel qu'il est, 4 fois ministre raha tsy diso aho, 3 fois député, fa tsy misy firarahina ny fahafatesan'ilay rangahy. Ny fianakaviana no manao zay ho afany, fa homme d'état dia jerena fotsiny, mbola omeko eto ny détail am'izany zavatra. Vaky vava le zanaky le nodimandro hoe izao ve no atao amin'ny papa? Petrahanareo amin'ny toerana. Ary tsy izy ihany fa eto mannono ny mialatsy indrindra raha ilaza olona hoe gaga izy ny amin'ny tsisy empathie envers nyreo frère d'armes ny député Jean-Jacques Rabendrina, ka nahatonga ny tizanany koa ny teny hoe nanondro an'le olona izy. Est-ce le copain de papa ozy izy? Zao ve ozy izy natao hoe copain de papa mantsy son frère d'armes? Andriamatoa sy teny zay mba nanateny izy mba hiatoratoraka aminao satria anao ny tonton de kivy hatramin'le zaza hoe inona ny ratsy nataonay fa inona ny ratsy nataon'ny papa? No tsisy considération mihitsy tamin'ny fotoana nisiny loza sy ny tao anambohitra ny razana ary mandra-pandevenana azy. Ça reste à travers ny tendan'le zaza zany zavatra. Tsy miteny tamiko io zaza io fa tsy zakako ny mieritreritra an'izany en tant que pasteur hoe fa maninona loatra na. Ka izao ny fanontaniana mahalasa ny saiko zany de zao hoe fa maninona ianao Andriamatoa filohan'ny Assemblée nationale am'izao fotoana zao tsy taitra ary tsy rototra na dia nanao filazana ary ianao tamin'ny fahitalavitra tamin'ny fahalasana ny tombokilahy fa raha lazainao fa raha lahinao iny ary tena nasehonao taminay ary tena hitanay mihitsy tamin'ny havatoro fa c'était l'homme fort ny atao hoe ekipanao izy ary sahako no milaza fa raha tsy nisy any Jean-Jacques Rabendrina zany ekipanao zany a maivana be raha reo mianodidinanao am'izao fotoana zao. Fa raha toy izao ianao tena afaka miteny aho hoe anisany nahatoy izao anao io rangahy io. Misy zavatra mahavariana ihany ary azoko lazaina hoe mampalahelo ny fihetsika nasehonareo tao amin'ny Assemblée nationale eto mitodika amin'ny androm-panjakana mihitsy ary nasehonao koa ny amin'ny ity gestion an'ity toedrara manjo ty lazainao fa raha lahinao ty. Olombeo i Jean-Jacques Rabendrina fa noho ny etraketraky ny sasany tena ataoko misy etraketraky ny sasany zay mbola tsy fantatra izy io fa io tsy maintsy hipotra eny foana. Etraketraky ny sasany dia iny izy iny ohatrany hoe sanatrian'izany tony tsy misy. Za zany raha tao amin'ny toeranao ka hoe raha lahako ny fampinamata sy ny masakamika frère d'armes
miaraka nahita ny mafy tamiko ka hoe nisy nanjony rahalahako. Inona reny tsy nataoko hoe je remuerai ciel et terre pour mon frère. Kanefany a tsy arakarak'izay ny zavatra nasehoanao. Fa maninona ny tenan'izany? Mbola horidirantsika detay eto. Fa tsara ho fantatsika vahoaka malagasy fa iza zany député Jean-Jacques Rabendrina zany tsy hiditra ny CV-ny aho, tsy any ny tiako atongavana, fa le profil sociologique an'ilay rangahy no tiako ho fantatrareo. Le potentiel zany rangahy zany. 4 fois ministre raha tsy diso aho, 3 fois député. Mba ataovy ny conclusion hoe zany olo zany no sûr et certain fa avenir en Madagascar en politique. Et en plus, il était encore jeune. Homme potentiel de l'État zany. Farafakely ny olo loatra zany premier ministrable aorina ary azadino ny situation tamin'ny fotoana iny fa atao anatin'le sakoroka tamin'ny Rajoelina no misy an'io zavatra io ary mbola hidirantsika zay zavatra zay. Potentiel chef d'institution, mety premier ministre, mety au président de l'Assemblée nationale ihany koa. Ary za masamy teny fa raha nisy fifidianana tao amin'ny Assemblée nationale amin'ny resaka izy ny tokony ho lany filohan'ny mpanina, tena sahako miteny fa lany Jean-Jacques Rabendrina. Parce que c'est un homme rassembleur, un homme calme, un homme posé et un homme sage. Mety manana tempérament niany izy. Samy avy any atsimo tsika. Samy avy any atsimo zahay. Izy avy any Faritry Toliara, zay avy any Fort Dauphin, mba fanafana raha moa ny olo avy any. Fa na izany aza dia ray aman-dreny ary rehefa tamin'ny fotoana nitondrana ny razana tonga tany razana nanomboka teo fianaratsoa ny fomba nitsenana azy. Lazaiko anareo mamioditra teo amin'ny fireneny zany rangaza. Raha tsy miteny hoe tsisy défaut izy tsy hanao éloge funèbre eto tsika kory hoe rehefa misy fahoriana mantsy de ohatrany hoe adino aby fa en général la ntsika resahana. Mba ho azonareo an-tsaina hoe iza le rangaha. Ity ary ny zavatra mampalahelo amin'ity raharaha ty tapany faharoa zao de tapany fahatelo ny zone d'ombre tsy anananay valiteny ka mampiahiahy anay. Raisiko aloha ny zavatra mampalahelo to amin'ity raharaha ty. Iverena kely ny tantara ho azay tsy mahalala. Indray hariva izy nahazo antso ataroby. Tongava ianao monsieur le député ivory réunion secrète entre politiciens maromaro. De izy efa nalaina tsy te handeha. Tany hotakotaky ty manahirana andeha am'izao andro sarotra, manahirana zao alô tsy handeha sady efa alina be. Alô mba manaraka tena tongava ianao fa tena ilaina ianao fa misy fivoriana de grande importance de tena nisisiana izy zany. De nandeha ihany izy à contre-cœur. Zay moa izy hoe c'est un homme disponible pour son pays. De rehefa nandeha izy de nanatitra azy ny chauffeur sy ny garde du corps. De rehefa nandeha ny fivoriana de alina be. De rehefa vita ny fivoriana dia mbola miaraka nandeha ny sakafo izy sy ny ralahany, ataoko hoe ralahany amin'ny politika, monsieur président l'Assemblée nationale tany aminazy. De hoe nalefa nody aloha zany ny hoe andanaro nareo fa atsoko nareo izy rehefa vita ny fivoriana sy ny sakafo dia verena hoe ampanatsona zany ny chauffeur sy ny garde du corps. Taraiky be vao vita ny sakafo dia andeha aterina am'izay izy de hoe alô terina na tôbila na solombavam-bahoaka anankiray tao. De hoe aleo izy aterina moto. Sous prétexte hoe na koa mety zay ve hoe mitakotaka ny tany raha tondra tôbila officiel de sao de misy mitoraka eny am-pandehanana nareo
ary raha misy mitoraka nareo amin'io ny lalana iny so manahirana fa aleo mandeha moto de am'izay zany matrazana en sachant que tompoko lahy tena tsy tia mihitsy ny mandeha moto tsara ho fantatry tsika zany halany mihitsy ary c'est pas son genre fa nanaiky any moa izy satria zay ny fandaminana dia lasa tsy nakazy zany ny chauffeurany sy ny garde du corps eo am'izay manomboka le zavatra vulnérable zany monsieur le député manomboka eo sans son chauffeur et sans ses gardes du corps ny andro alina farafakely vers minuit à partir de 23 heures mety efa nioatra azy andro notakotaka tam'ireny ny radioel sy compagnie ny fampitadavana de misy barrage partout to Antananarivo tadidinareo iny ambiance iny iza ny sa andeha am'izany andeha moto enao en plus olo mpanjakana de nandeha ry anao moto anankiroa nandeha amin'ny lalana efa hitatsika tamin'ny vaovao iny ajanko aloha ataoko pause mialatsiny fa manjary miasa metsoro mianoatra mbola virenako rehefa aveo am'le gendarme fa alefako mialoha ity le zavatra mampalahelo ity lasotry ny hoe misaotisaoty fa tsy maninona fa misy zavatra tiako atongavana mantsy tsafa-doboko le jour nahavoan'ny tompoko lahy hoe soi-disant voadonany camion tsy ndriko tsara soi-disant fa eo matsy a tsy tena maresy lahatra le izy dia ny fianakaviany ny SV sa izy zay raha tsy diso aho no nampahafantatra ny fianakaviana any apita hoe henonareo vaovao fa accident ane monsieur le député tsy mahalala an'izany zahay dia ireo aveo no nanao zay nazahona ny médecin ny assemblée nationale zero nareo tsara garde du de zafady de le garde du le nanatitra ny député zany nody avy any amin'ny tranony mazava azy avy any amin'ny tranony monsieur Siteny de garde du corps ny monsieur Siteny satria hoe tsy ao zany le garde du corps raha zany situation zany au courant avy atrany ngiapanina mbola veriko tsara hoe raha lahaka mifanapatsynay aho fa tena hoe plus que un frère de sang de combat maninona tsy ny contactena avy atrany le fianakaviana ary efa à 6 heures du matin vo au courant hoe voa mafy ngiaraina dia rehefa niantso ny fianakaviana nanontany même pas une minute au téléphone ny mba naccordena zareo même pas une minute amina situation grave ohatr'izany déjà zany le considération tena mampieritreritra le considération fotsiny fa zay mahatonga hoe mampalahelo le izy zaho tsy miteny inona fa mampalahelo de mahatonga ana malainao zany de hoe zay ve sisa no mba retour menan'ilay namana le rahalahy nefa tena niaraka mifanosona nareo tamin'ny miavatoro iny aveo rehefa nahazo ny anina ny fianakaviana de niangavo hoe efa afatry tompoko lahy misy raha misy zavatra mahazo anazy de tsy apetraka any amin'ny mialatsiny amin'ny hôpitaly fa afatra ny azy hoe tsy hoentina ny Gérard saina misy zavatra mahazo fa hoentiny amin'ny clinique privée dia rehefa nalefa tany amin'ny de tsy azo entina ony raha ny etahany tsy azo bataina tsy azo transportena ony tsy fantatry hoe pour quelle raison or rehefa nijerena ny toe-batany araky ny ana de teto amin'ny lohany teto ohatra nisy nitrobaka kely de ny feany tapaka connexion ya hoe nisy hoe tena hoe tsy azo bataina mihitsy zany fa tena hoe ho faty eto
fa de hoe raha tsy azo entina ony any amin'ny klinika. De tao amin'ny klinika tao amin'ny HGR tao. Mialatsiny fa tapatapaka le connexion. Mialatsiny fa tapatapaka le connexion. De taraiky tao amin'ny HGR tao à partir ny misy signal on le live mba mangataka anareo anao cœur fa misy signal araka ny filazan'olo eto. Mba asivy cœur fa misy signal satria matoa misy signal zany ty zavatra ty dia manahirana. Toizako le izy nandritry ny alina tontolo hatramin'ny enina maraina zany de tao itopoko lahy tsy misy mikarakara. Misy ihany fa zara fa d'ailleurs ny plainte napetraka de anisan'le tsy firarahina an'ilay le rangaha. Nefa nio olo-panjakana ary ama olo-panjakana azy za tsy miteny hoe tokony avahana maro izy fa tokony korapaka na ny dokotera monsieur le député anao no karakaraina sisa de après omena note raha ohatra ka ilainy zany. Fa tamin'ray maraina ny tonga ny vola 1 million d'ariary avy any amin'ny panina nampitondrana ny protocole hoe soi-disant vidianana fanafody sy anaovana scanner raha misy ilavana an'izany. De eo zany na zavatra anankiray mamperitreritra kely anay ihany sady malahelo aho hoe de protocole ve rahalahy no manatitra ny vola ho an'ilay rahalahinao zay miady amin'ny fahafatesana. Raha ny rahalahiko no voa de fona piasa ohatrano ve hoe ao fa mitady ho faty eo ny rahalahinao pasteur de alao ny piasa ory le kotoa da natero ty voly ty fa miala ainao le rahalahiko. Ataotsika ohatry zay le resaka. Be eritrereto kely ake zany teny zany. Fa bon, ataotsika hoe sahirana izy zany mety reraka be fa mampalahelo. Tsika nefa milaza hoe sotoavina malagasy sy ny sisa mampalahelo. Fa bon, avela koa an'iny. Mety zako ngamba ny diso sarotiny loatra. De toizako. De nanao zay farahery ny fianakaviana hoe ataovy zay andehanan'izy io any amin'ny klinika fa tenana de ka manahira zao. De farany ara naneritetra mihitsy hoe andao alefany la réunion na ny Maurice izay tsy diso de hoe tsisy hevitra itsony fa efa tena grave ny etany. Zay no nampilazana amin'ny fianakaviana. De en si peu de temps de hoe indromy réanimena hony dia tapitapika eo maty lasa tovoko lahy. Ohatrohatr'izay zany izy ataoko ohatrany hoe mandingadingana fa tsy hiditra détail be loatra. Ny tena mahavariana zany de ty hoe pourquoi une telle légèreté envers ny olona manany maiza azo ohatry. Maninona ny tsy roditra? Maninona no moto no tondrana azy mandeha amin'ny andro mitakotaka fa tsy anaty fiara na de lazaina azy hoe toko manana garde du corps raha teo. Maninona be de be zany le maninona ao anatin'ny saina. Rehefa avy eo ny raha rehefa maty izy tonga ny fianakaviana rehetra dia akory ny agagana fa tsy misy prise en charge ny Assemblée nationale. Averiko ny raha tsy misy prise en charge ny Assemblée nationale ny amin'ny fikarakarana ny razana. Raha tsy diso malagasy tsika ary ao anatin'ny fahafatesana no tena mampiavaka antsika malagasy. Fa maninona no tsy misy dia tsy maintsy mandraina ndraiky moa ny fianakaviana satria nga ianao ny tompo manjoka. De rehefa nandeha zany zavatra zany de hoe eny ary andao hoentina ny tuliara ny razana. De niangavy ny fianakaviana hoe mba hoentina roplanina Andriamatoa Filoha Andriamatoa Somabahoaka moa tandray mbola tsy filo izy
ny razana ka ahoana de tsy omby roplanina onylay vatapaty fona ray fianakaviana isany tsy mamivaiva ny tompona fa vatapaty metatra loatra tsy omby roplanina lay vatapaty faiko de bon inona ary no azonareo atao raha ohatra ka tsy omby roplanina lay vatapaty ao fa omena 4-4 de nangatahana 4-4 anankiroa zany hoe mangata 4-4 zany de anankiray ny ihany no azo fa ny fianakavianany tsy nanaiky hoe non tsy hoe tsy fatin'olom-poana mialatsiny amin'ny fomba fiteny na olona tsy mety isy dikany fa ex-président ex-ministre et ary député plutôt ity ka zay ozy izy hoentinay Corbiara ny havanay azonareo ve ny tiako tenenina de rehefa nandeha hoe anomana am'izay zany hoe oentina le razana zay vao mikirapaka ny namana sasany ny antso hoe afa-baraky zahay fa ho eto aty le razana zany hoe nivoninahitra reo amin'ny assemblée nationale no arovana fa ny fahorian'ny fianakaviana tsisy dikany aminareo handeso atiky fa afa-baraky zahay nevo nareo manao tsinitsinina le fianakaviana sy le razana fa ny voninahitra reo no ambony no ny maty nandadilady mihitsy ny filohan'ny assemblée nationale tam'izany tsy tadidiko ny anarany hoe fona zahay aloha iverina fona zahay fa aloha iverina ina anazonay atao fa efa nanomana zay eto satria fa nanomana zavatra zany zareo pour réparer leur dégâts de be fanetretena moa le fianakaviana na de marary aza ny aty fanahy de hoe pour l'honneur de Jean-Jacques Rabendrina fa raha ny ampo de hoe zany hoe rehefa ny voninahitra reo zany ry honorable isany no voatohitohina de kingariny nareo mamoaka ny vola sy ny inona fa rehefa ny mahararin'le olona protocole no irahana manatitra vola mais en suppos de tina oloatra zany zany mitondra am'ty fireneny ty raha lahany ray ady aminy aza zany nanaovina azy ko iza vahoaka ina ny rarahin'ny vahoaka ina ny rarahina anareo vahoaka raha vao tao io assemblée nationale io fa tsy mitsenjo vahoaka tsy manjary tsy silana azy zany ve no ataonareo rehefa mivoninahitra reo de hoe zay manana ny voninahitra fa asa tohitohina ny maizana ary zay vahoaka nga tsy manana voninahitra ary zay nga tsy manana maharary anay mba aoka mba hifanajaka tsy tonga atao amin'ny toerany amin'ny assemblée nationale io nareo raha tsy zahay risy olom-bava-mbahoaka raha tsy zahay ny fidy anareo aoka zava ny resaka honorable fa fambaraka anareo no ambony fa ny fahorianay vahoaka tsisy rarahinareo azy toizako mialatsiny raha niakatra fa tsy zavatra ohatry zany amiko tena c'est vraiment c'est du n'importe quoi reto indray ny zone d'ombre ao anatin'ny ty affaire ty
andro alina no nanatsovana azy ivory miaraka amina politicien de tsy afaka maniandry ve ny apitson'iny de efa tsy nazoto le olona safady fa tsy naretry doika ody nandeha ihany vers 23 heures na minuit vao nalefa nody fa endrena ve ny nandefasana azy tamin'ny moto amina situation de crise fa endrena ve tsy haiko avela koa aniny hiditra eo am'le accident am'izay tsika eo am'le accident misy mystère be asa ao anareo zay nanaraka vaovao fa nandeha tatoato zany le hoe miverina na le procès mantsy niverina am'izay le fitoriana natao tam'ilay camion soi-disant nandona sy les gardes du corps zay tafiditra anatin'le izy koa ananako lay vidéo rehetra nisehoan'lay loza hoe ananako lay vidéo lay nisehoan'lay loza dia nivisionné an'io vidéo io aho ndray alina manindritra sy ireo zavatra rehetra fa misy zavatra tsy mikolle mihitsy am'le conclusion de justice tsy mikolle ho iaho za tsy mahay nompo tsara fa ho anay les faits sont les faits ny zavamisy ny zavamisy fa tsy hoe interprétation les zavamisy eo am'le accident nandeha le camion de tamin'ny fotoana io misy barrage teo tsy haiko tsy andoha rano fotsy moa izy iny raha tsy diso de nisy barrage teo de nisy satria nisy grevy safady dia nandona n'lay anakiroa le moto avy any ny ray mitondra ny député ny ray mitondra garde du corps hafa de nandona ny moto anakiray izay mitondra n'lay le anakiray zany de nitsirara tao amin'ny tany de i député tsy voa fa nandeha miazakazaka nanarina an'lay olona nienjera tam'le moto zay le voalohany tsika zao mieritrany hoe vao nandeha le camion de nandona azy de maty tao izy tsy tompoko tsy zay le izy voadona le camion le moto zafady de miazakazaka monsieur le député hanarina azy de niteny ny garde du corps izy zay raha sy disa hoe aleo anao mikisakery fa sao de manahirana fa eto manahirana ohatra mandehandeha ny manomboka misy mikorotana oloha sao de dorany olona le camion satria hitanareo moa tsy rehefa mandona olona zay de fanaony olona dorany olona vonoany olona sy sisa de nikisahanao ery amy sisiny ery monsieur le député fa sao isy manahirana eto de mikisaka tery amin'ny ilany izy zareo tsara zany le scénario de ny olona zany rohitra anakao am'le moto mienjera sy le camion teo de mikisaka le camion ohatrany hoe niemotra de imaginenareo hoe camion efa nandona moto voalohany ve no mbola andeha ifonsa amin'olona ndray fanondroany satria zay le lazaina am'le conclusion hoe avy eo zany le camion niodina de lazaina fa hoe nanitsaka any député lazaina fa raha nijerenay dia tsy mahita an'izany zay fa le moto ray no hitanay de le nananganana an'le olona zany kanefa taorinan'iny de hita fa io fa mitsirara tompoko la mbola tsy maty izy tam'izay fa hoe maratra tsy maratra be akory aza fa hoe misy favoa de hoe andao hoentina am'izay hoe vomafy de mbola noentina tany amin'ny agera araky le voalazako sika teo de ny zavatra mahavariana rehefa nandeha ny fitsarana tateorina nampanatsovona ny garde du corps ny monsieur Panna satria izy anisan'le nanatrika teo normal en tant que témoin ianao eo tsy mety niverina zareo indrona tsony tsy mety nipotra any amin'ny tribunal fa maninona tsy mety mipotra ny garde du corps nao monsieur le président de l'Assemblée nationale raha zato amin'ny toeranao raha lako no maty skiko amin'ny lavatranony any zany hoe fa manino ny elisany tsita vandana elisany témoin je veux la justice de mon frère 2 fois nampanatsona tsy nipotra intelo
le fianakaviany le chauffeur indray aza no teny hoe zay mila mazava aminay ty raha ty vo nandeha voaingana le vaovao fa tena sanay tena fa tsy nanitsaka ny député izahay fa le moto teo amin'ilany no voadona version zareo zay mety ho marina mety ho diso kanefany a tsy afaka ny nanamarina zany dia ny caméra de surveillance zay milaza fanojo am'izany. Qu'est-ce qui s'est passé zany entre-temps le camion nanitsaka le moto voalohany sy il était ty amin'ilany navoan'ny député io zany tsy fantatry satria melehibe teo de sakorokoroka teo daholo hoe nisy camion tokoa ve nandona tsy azonareo ve tiako tenenina tsy fantatra mystère. De normalement amiko lay garde du corps tokony hiazakazaka ny garde du corps ny mpamina tokony hiverina hoe tsy amelantsika ty fa ny rahalahtsika misy namono na hoe accident na zao hoe tsisy namono arabaky ty fa hoe matinony adalan'ny olona zany hoe mpamily sy ny sisa tokony zany logike zavy zao sanatria zany manana havana nitsahan'olona tobile de témoin oculaire de zany reny tsy hipotra nefa zany ralahako ny voa attends c'est pas logique. De araky ny feo heno rehefa nytenenina zareo de hoe inona koa mbola tadiavinareo ataoko efa milamina iny fa milamina hoana savy aloha ny maty andevina ny maty eo am non zay tsy manaiky ny rany rahalahanay miakatra any amin'ny tany any avy any an-danitra ka de tsy maintsy en demande des explications fa tsy matimaty fahatany ny olona. Raison de plus olona atao anatin'ny asa any madéputé azy zany tokony ny assemblée nationale mihitsy no mametraka poursuite fa maninona tsy manao ny assemblée nationale fa ny fianakaviana tokony mihitsy hoe tsy atao an'izao solom-bavam-bahoaka hainareo tsara mamoaka ny règlement intérieur rehefa hoe zay dia amin'ny lafitsipika zao de manana ny immunité de zay de mila mifampiaro solidarité patatipa et là alors pourquoi vous laissez sur la touche votre frère dans le sang? Ecco, tsy manana valiteny question de etrety fa fianakavian'le chauffeur indray andao lazaitsika le chauffeur zany namono an'ny député possible ve le fianakaviana namono ray no miantso hoe batongava ianareo le garde du corps reo fa mila mazavy ty resaky ty tsy hitanareo ohatrany any amin'ny film ve tsika alors tsoka inspecteur Deric fa mais on est vraiment dans un film là le olona fanao olona rehefa le olona zany no voa tokony ranga atao l'amiable ranga mifola ranga zay ry fianakaviana mifola ranga zay ry anna fa tena tsy fidinan'le chauffeur fa izy ndray miantso police miantso fitsarana hoe ataovy mazava ty raha ty voaka vaovao zany fa tsy raha manatombotso zany ka mamorona an'izany voaka vaovao hoe ataovy mazava fa tsy rary ny rany zanakay izy ary zao tsara ny teny navoaka ny teny navoaka le fianakaviana tsy rary ny rany zanakay no mibaby ny etraketraky ny sasany oui etraketraky ny sasaniza mba valio izy efa nytaniny zay fa iza no netraketraka ary maninona no netraketraka tamin'ny rahalahanay fa inona ny raha tsy nataon'ny rahalahanay raha nisy zany netraketraka samy fantany amin'ny lavalin-daoly de anakiraiky io ady mialatsiny am'le fomba fiteniny jatova ady alika vo azo ny certificat de décès ny tompoko la nity raha ty ho misy zavatra tsy milamina ady alika vo azo ny certificat de décès za daholo mahatonga ny fitorina io fa inona moa ny problema
raha ohatra ka accident normal manina tsy nomena fotsiny certificat de décès bon décès zao cause de décès accident patati patata satria qui dit certificat de décès tsy maintsy manao comparaison ny fianakaviana amin'ny dégâts corporels ary afaka mangataka autopsie rien. Donc za zany eto no miteny fa tsy izy on est sur notre fin sur la mort de notre frère Jean-Jacques Rabengirina. Il y a trop de zones d'ombre. Ary indrindra les côtés humains zéro. Fatelo Assemblée nationale zéro. Assemblée nationale zéro. Vous ne représentez pas le peuple. Mazo tezitra amiko nareo. Raha lahinareo zao ihany aza tsy raha rahinareo ary farany mitodika amin'ny fitsarana aho. Olona nianatra moa nareo reo sa tsy nianatra? Il y a trop de choses dérangeantes dans ce dossier. Inona ny marina amin'ity raharaha ty? Sa rehefa tenenina fotsiny nareo nisy accident ay ok dossier classé numéro zany ny olona aminareo fa tsy olombelona ay maty Jean-Jacques Rabengirina bon accident ok classé tac suivant. Hitanareo am'izany l'institution antsika ny justice ny assemblée nationale tsisy raisina. De zao mpanantenanareo fanavaozana inona? Comment inonay fa inareo hitondra fanavaozana fa zao raha nataonareo migerer an'izao zavatra zao raha tsy vitanareo ny clarifier ny olonareo nataony ny vonoany olona raha tsy vitanareo na tsy ataonareo fotsiny zao tsy haiko inona ny antony je sais pas. Moi je condamne personne mais je me pose des questions. Pourquoi ce passif? Pourquoi le fait de tsy miraharaha? Pourquoi mbola reko hatramin'izao ny feon'le zanaky tompokolahy hoe zao ve natao hoe namany papa? Ry solombavam-bahoaka isany zao ve natao hoe namany papa? Mijereva fitaratra nareo député rehetra de sahira mbola mitaky nareo hoe zay mba traité honorable fa aza traitena hoe ranona fotsiny. Mialatsiny aminareo tsy honorable nareo aminahy. Vahao io problème io fa rehefa tsy matoky amin'ny kely tsy matoky amin'ny be. Ary de mahalasa saina zany hoe raha sanatria zany raha ohatra zany ka le chauffeur tsy namono entre guillemets tsy navoadona ka nafaty amin'ny tompokolahy iza zany namono azy. Ary raha iza namono azy iza no mahazo tombony fantena anakireo iza reny mety mahazo tombony amin'ny fanjavonany Jean-Jacques Rabengirina samy mieritreritra de samy manao ny enquête. À qui profite le crime? Je sais pas. Farany tsy fa misy farany foana. Hitanareo fa za manomana fa sao de venareo manao torapo ary zay nataraiky ahy isaky manao live zay de taraiky satria manao recoupement sy miresaka amin'ny zavatra maro samihafa zay dia tsy maintsy fa ity ny tonga ato an-tsaiko zao. Misy zavatra tsikaritra asy nareo raha mahatsikaritra an'ity tatoato sy taoao ohatran'ny mode opératoire ny famonoan'olona amin'ny alalan'ny camion tapaka frein. Tsy mahatsikaritra zany ianareo voadonan'ny camion de maty. Et il c'est que ça passe parce que les camions Madagascar eny tsisy entretien le olona koa ratsy fanahy ratsy lo tokony mba amboarina le camion zao lasa matiny tsy manatsiny de am'izay zany vita resaka. Tadidiko tsara tamin'ny ministre Raltery nisy resaka ohatran'io fa sofa avotra ihany ngarainy fa saika vita koa iny mialatsiny aminao monsieur le ministre Ambo au courant niny aho fananao misy tsy ny teny.
donc mampitandrina fa mitandrema nareo député sy ministre reo raha nareo no hafahafa tandrema fa camion zao ny mode opératoire fa tsy fantatra hoe iza ny mpanao an'olo tsy haiko camion tapaka frein satria mantsy raha basy ranona de ohatrany hoe tonga de nyeliminena kosy lery fa any amy camion zany tsy ay ve camion e tsy mampalahelo e fait divers e de fait divers de manjavona ny fandehana zay no ela zay no lava fa mbola veliko le teny soratra masina hoe fa reko ny fitarainany rano rahalahinao Jehova ka tonga ty anoko raha sanatria ka misy tompon'antoko ambadiky zao zavatra zao efa tafakatra any amin'ny tompony rano feon'ny rano rahalany matoa misy akony verina ty tôt ou tard misy fandarana anankiray zay ça va se savoir sotratsika naharitra ny aino mampahery ny fianakaviana izay atao hoe mialatsiny aminareo a fonao raha ohatra hoe mamerina ny couteau dans la plaie satria nareo mety efa mba te amalina pejy nareo mety efa mba tsy teeritreritra an'itsony fa ny foko sy ny saiko tsy mety milamina satria rehefa nahita lay vaovao le hoe fitsarana hoe niverina indray ny fitsarana de tena ho zay non tena il faut mila verenana ty zavatra ty fa misy zavatra tsy mazava de tena mifona ny fianakaviana aho raha nanao an'ity live ty satria lasa ohatrany hoe mamofo tamandry sanatria tompoko tsy mamofo tamandry fa tsy rariny kosa raha matimaty fahatany ny havatsika samitain'Andriamanitra